dia mbola manaraka hatrany ny fandaharana malagasy eto amin'ny fahitalavitra eto Canada isika, fahitalavitra ici télévision. Anio dia iresaka manokana mikasika ny fiangonana malagasy eto Canada isika na ny Fiangonana Protestanta Malagasy aty Canada dia ny F.P.M.C zany. Fiangonana izay efa nijoro nandritran'ny 20 taona mahery, koa dia manasanao anaraka ny fanadihadiana mikasika izany Fiangonana Protestanta Malagasy aty Canada izany. Il est éternel. Il a créé le ciel et la terre. Il t'a créé toi. Il est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle des moindres détails de ta vie. Il est ressuscité. Ce Dieu, le tombeau ne l'a pas retenu. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il se tient à la droite de Dieu. Et il continue de prier pour toi. Il prie pour toi. Madagascar. Mbola manaraka hatrany ny fandaharana malagasy eto amin'ny fahitalavitra eto Canada isika. Anio araka ny nambara tany am-boalohany dia iresaka mikasika ny Fiangonana Protestanta Malagasy eto Canada na ny F.P.M.C zany.
fiangonana zay efa nijoro nandritra ny 20 taona mahery ko dia iresaka momba izany fiangonana izany tsika eto indrindra ny mpitandrina ambintsoa Andriana John zay mpitandrina eto amin'ny F.P.M.C eto ihany koa Andriamatoa José Raljon zay filohan'ny fiangonana Protestanta Malagasy eto Canada ary Andriamatoa Rakotondravvohitra Janot zay isan'ny komity eto amin'izany fiangonana F.P.M.C izany. Faly miarabanareo tompoko. Faly miaraba ihany koa anao zay Andriamatoa Bary Randresy ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharam-potoana Malagasy eto amin'ny ICI télévision. Ny fanontaniana hoe oviana marina moa zany tena nitsangana ny F.P.M.C. Ny taona 1970 no taona niorena ny Fiangonana Protestanta Malagasy eto Canada teto Montréal ary Malagasy vitsivitsy nanapandrina ny vavaka amin'ny teny Malagasy no ny atombohan'izany. Nankalaza ny 20 taona ny fiangonana ny volana septambra 1994 tamin'ny herintaona ary anisan'ny angadina ananana sy vinahitana izany fiangonana izany mpanompon'Andriamanitra nataon'Andriamanitra fitaovana ny filohan'ny komity ny F.P.M.C ankehitriny dia Andriamatoa Raljon mivady zany. Andriamatoa Raljon tamin'ny vao nanomboka ny fiangonana nisy firy teo nareo tamin'ny voalohany ny vavaka voalohany teto amin'ity toerana ity? Raha ny tena marina tamin'izany andro zany tamin'ny 1970 zany dia mbola vitsy ny gasy teto Canada. Indrindra raha ampitaina amin'ny Malagasy izao zany tena vitsy tokoa zay ary ny zavatra rehetra izay natao teto Canada tamin'izany dia nirahana nanao daholo. Nisy komitina olona vitsivitsy moa zany manao hetsika ohatrany hoe manao sport, manao lanonana rafa tonga ny Noël sy ny zavatra ohatr'izany zany dia izay moa zany rafa tonga teto niangona tato amin'ity fiangonana ity dia membre perinasa ihany koa tato amin'ny fiangonana nangataka tamin'ny fiangonana vazaha raha mba afaka manampy atsika Malagasy hanao fitaovam-pivavahana iraisana izany hoe tsy hakanavaka fa teo daholo na Protestanta na Katolika nefa araka ny teneniko hoe mbola vitsy ny gasy rehetra teto dia ny zavatra tena goavana natao zany dia hoe fitorianan'i Jesosy Kristy tsy manavaka na avy amin'iza na avy amin'ny fiangonana inona na avy amin'ny fiangonana inona tovitovy amin'ny F.P.M.A ny Frantsa ihany dia izay satria avy tany Eropa moa zay dia izay zany no entina teto tena vitsy zay angambany raha nanomboka voalohany mety hoe teo amin'ny zato teo angambany ny rehetrarehetra zay tonga niangona rehetra teto avy amin'ny fiangonana maro samihafa rehetra izany hoe Malagasy zany hoe ny tanjona dia hoe miara-mivavaka amin'ny teny Malagasy ary araka ny ao anatin'ny Baiboly moa amin'ny Efesianina 4:4-5 izay manao hoe ray ny batisa, ray ny finoana ary ray Andriamanitra dia izay no anisan'ny nampitambatra anay tamin'izany netombohan'ny fiangonana teto zany. Izay indrindra hoe amin'ny teny Malagasy ranoray zany ny fanompoavahana hatramin'ny toriteny hatramin'ny vao nanomboka mihitsy teny Malagasy ranoray nandritry ny zaingama nandritry ny mandrapatonga ny tany ho any amin'ny 13 tany ho any ngamba na 12 amin'ny teny Malagasy ranoray. Taty aoriana moa nanomboka niova kely satria noho ny misy zanatsika tsy havanana loatra amin'ny teny Malagasy nefa raha tonga aty am-piangolana izy dia tsy dia mahazo loatra ny teny Malagasy dia niazahana hoe mba atao bilingue kely zany fa hatramin'ny voalohany dia teny Malagasy foana verina kely atao pasteur misy fanompoavahana ve isaky ny alahady sa isaky n'inona ny fotoana fa ny Malagasy eto Canada mamonjy fanompoavahana aty amin'ny F.P.M.C? Eny tompoko, indroa isam-bolana ny fanompoavahana eto amin'ny F.P.M.C. Ny alahady faharoa dia alahady ny sampana fifoazana, misy ny fanompoavahana feno ary arahana asa sy fampahirezana izany. Ny alahady fahaefatra kosa dia alahady fahaefatra na marimarina koa alahady faran'ny volana dia fitoam-pivavahana izay misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo isaky ny fotoana alahady farana.
Voalaza teo tamin'ny raharam-piangonana Andriamatoa Zanorakotana Vohatra fa manao asa sosialy koa ny fiangonana. Misy ny fanampianareo zazakamboty any Madagascar. Ahoana sy ahoana no mety fandehan'izay azonao zavazavaina amin'ny mpijery atsika ve? Amin'ny ankapobeny fotsiny ngamba no lazaiko azy fa i pasteur F.P.M.C no afaka manome andinindiny kokoa. Izany hoe nanomboka tamin'ny fankalazana fa 20 taona iny zany dia tapa-kevitra ny fiangonana fa anao asa anankiroa, ray atao anatiny zany tsangam-batony ilay fa 20 taona dia izy ray asa mivaingana atao amin'ny anatiny dia asa mivaingana koa atao anivelany. Ary zay asa ivelany zay zay hitanay zany fa dia hoe esaka fanampiana ny any an-tanindrazana dia nikahiko amin'izay zay hoe inona moa zay asa zay dia ngamba pasteur F.P.M.C no zay nandeha voavy any no afaka nazava bebe kokoa mikasika an'izay. Ya pasteur asa inona no tsara ho fantatra indrindra mikasika an'izay fanampiana atao amin'ny zazakamboty any Madagascar zay? Ny zava-dehibe indrindra ngamba nanetsika ny fiangonana nanatanteraka netsika ivelany dia fanatanterana indrindra ny tenin'ny tompo manao hoe nonao dia nomenareo anina, tsy nanako tafy dia notafianareo, tany ponja aho dia novanginareo, zay rehetra ataonareo amin'ireny madinika mino ireny dia ataonareo amiko. Ary rehefa te hanaraka izany sitrapon'Andriamanitra izany zahay dia nangataka tamin'ny tompo ny tetikasa anankiray zay ahafahanay manatanteraka izany dia ny tompo no nanolotra ny fitaizana zazakamboty vy abondante ny anarany any Alasora ny Antananarivo ary dia maro ny olona nanome fanomezana sitrapo nanatanteraka izany tetikasa izany. Raha miteny fotsiny aho ohatra tamin'ity taona 17 fidiran'ny mpianatra izao dia maro ireo malala-tanana nanolotra fitaovana mpianarana manontolo ho an'ny zaza miisa 17 kamboty zay tezana onivony izany sehatra fitezana izany. Ny antoka ny fitaovam-pianarana manontolo ny zaza tsirairay miaraka amin'ny kitabo, ny fitaovam-pianarana, ny fanoratana ary tsy mijanona asa ponctual toy izany ihany fa mitohy ny asa isam-bolana izay dia manohana azy ireo amin'ny P.P.M na produit de première nécessité ngamba no afantarantsika azy dia ny vary, ny menaka, ny siramamy dia mandefa izany isam-bolana. Misy moa ny vomiera miandraikitra an'izany fa ny tena zava-dehibe indrindra dia tahaka an'ilay nataon'i Jesosy Kristy hoe inona no misy any aminareo dia mofo 5 sy azan-drano 2 nefa kosa mahavita izay sy mahakasika izay sehatra hafahana mameo izany. Dia mbola manohy moa tsika miresaka zany amin'reto tompon'andraikitra eto amin'ny Fiangonana Protestanta Malagasy eto Canada reto. Tsara ihany manamarika 20 taona, 20 taona zany zao no nitsanganan'ny fiangonana fa ny Malagasy taty Canada dia efa nisy hatrany amin'ny taonjato fa 70. Mitodika amin'Andriamatoa José Raljon misy daholo ve ny sampana rehetra, inona avy ny sampana misy eto amin'ny fiangonana, misy ahafahan'ny tanora mandray andraikitra sy misy fanabeazana ho an'ny tanora ve eto amin'ny fiangonana? Misy sampana betsaka eto amin'ny fiangonana hitantsika amin'izany ny sampan'ny tanora, misy koa ny sampana araky ny hitantsika teo louange, groupe de louange zany, misy sekoly alahady ny sekoly alahady, misy sekoly alahady dia misy ny sampan'ny vehivavy ihany koa. Misy ny sampan'ny vehivavy, misy ny vomeran'ny fanompom ivavahana dia misy moa mazava ho azy ny komity mpiamigolana asa raha voateniko daholo ny sampana rehetra fa misy araky ny tenentsika teo hoe misy afaka ivelarany tanora eto amin'ny fiangonana. Andriamatoa Zanorakotana Vohitra, inona no mety hoe vinavinana vision lavitrezaka ny amin'ny asan'ny fiangonana mety misy azo eritreretana ve ny hoe isin'ny F.P.M.C any amin'ny province hafa eto Canada na any États-Unis sa mijanona eto Montréal ihany ny F.P.M.C ao amin'ny 20 taona manaraka? Ny vision aloha voalohany indrindra dia an'Andriamanitra ny fitondrana ny fiainan'ny fiangonana izay tahaka izay nitondrany anazy nandritran'izay 20 taona izay
nisy fotoan-tsarotra ny lalovan'ny fiangonana, nisy fotoana nahafinaritra fa dia isaorana ny tompo matoa tonga tamin'izay roapolo taona izay dia misy lalana tian'Andriamanitra hitondrana azy. Ny amin'ny ozy ianao hoe ny amin'ny hoe inona ny vision. Ny vision mazava ho azy moa fa mitondra ny olona any an-danitra. Ilay ny tena vision, hitoro ny filazantsara ary ny fiangonana ity tsy hijanona fotsiny atao amin'ny rindrina efatra fotsiny fa hivoaka. Ivelan'ny fiangonana mihitsy zany ary araka ny ten'Andriamanitra dia ambety teny averina sy ampianarana foana ato fa miainga amin'ny tsirairay aby. Tsirairay aby dia karazany ohatra ny efa filazantsara mba ho teny vavolombelona amin'ity firenena mandroso tahaka izao izay efa manomboka misarotra ny fitoriana filazantsara fa dia isika tsirairay aby ary zany ny fitaizana ato amin'ny F.P.M.C mba ho tena filazantsara velona any amin'ny toeram-piasana, any am-pianarana, any amin'ny toerana izay misy ny tsirairay avy mba tena hafantarana mihitsy fa tena hoe zanak'Andriamanitra mihitsy ary tena hiroborobony ny asan'Andriamanitra ary dia amin'ny taonan'olona ihany koa zany mba androso zany ary roborobo be kokoa ary ny tena fanirinay kokoa dia mbola ampitombo izay zavatra efa vita mihoatra lavitra noho izay vita satria teo amin'ny faharoapolo taona iny tena nahatsapahanay mihitsy hoe inona ny ezana anao tombonezaka zany hoe tombanezaka hoe inona ny zavatra vita inona mbola tsy vita dia teo zany nahafantaranay fa tena mbola misy zavatra be dehibe tiany tompo ataonay zany. Asa raha misy afatra kely na teny farany tiatsika atao amin'ny mpijery ny fandarana malagasy eto Canada izay arahana eto amin'ny site télévision. Entoko dia mbola mamerina ny fisaorana nareo izay ny amin'ny fanatonana ny Fiangonana Protestanta Malagasy eto Canada. Fanamafisana ny voalazan'ireo tompon'andraikitra eto amin'ny fiangonana teo dia Andriamanitra no tompony izao asa izao. Izay dia fitaovana fotsiny ihany ary anatin'izany indrindra hitanareo tandritra ny fanompoam-pivavahana teo ary anisany angamba ny ataoko hoe mampiavaka ny fiangonana F.P.M.C dia ny antsoina hoe ny diversité, l'unité dans la diversité ary hitanareo tamin'ny hira teo fa misy ny hira vazaha évangélika, misy ny hira FFPM, misy ny hira katolika, misy ny hira reo mpanompon'Andriamanitra koa izay manana talenta amin'izany toy ny Rija Rasolondraibe sy ny maro hafa izay irainay atao am-piangonana ary misy sampana izay hiainy izao fiangonana izao koa dia ny prière d'intercession ka manohy ny teninao teo hoe ny vision an'ny fiangonana dia izay apetrak'Andriamanitra aminay ny teny nanohizana zao azy zao tamin'ny 13 dia manao hoe eto amin'ity trano ity no anorenako ny fiangonako eto no anaterako ny fiadanako Jehovah tompony maro ka dia izay no isaky ny ala zoma fatelon'ny vola izay manao alimbavaka misy koa ny fifadikana elanelan'ny alimbavaka sy fifadikana mba hahafahana tokoa mitoetra anatin'izany vision apetrako ny tompo izany ka ito am-pamaranana dia manasa ny malagasy rehetra tsy hakanavaka izahay izay maniry ny anatrika ny fanompoam-pivavahana dia misokatra ho azy ireo ny fiangonana ary izay koa dia manana ny fanampiana atao anatin'ny malagasy izay monety sy ny any ivelany ihany manampy ny fahasairanana mitondra mofo 5 isan-dranoa azy fanampiana azy ireo na ara-bavaka izany na mpamanginy izany raha misy ny marary fanasitranana amin'ny alalan'ny vavaka ny fanampiana ara-bola amin'ny budget izay ananan'ny fiangonana dia ho an'Andriamanitra ny anatanterahana an'izany dia mirary soa tompoko ny mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny ICI télévision dia mbola manaritra ny fisaorana ihany tokoa fa ny zavatra rehetra dia voninahitran'Andriamanitra avokoa misaotra tompo. Dia manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray eto amin'ny fandaharana malagasy eto Canada izay arahanao eto amin'ny ICI télévision fandarana fokarina malagasy fandarana izay natao ampiroboroboana ny maha-malagasy antsika. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy, veloma tompoko.